mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary mirary ny soa indrindra hatrany ho anao mba hitondra fitahiana ho anao ny fianarana ten'Andriamanitra. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka izay nay tsara andrizin'ny-danitra mbola velosaranao zahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay misaotra ray satria tombotsoa lehibe hatrany ny anananay dia ny fianarana ny teninao. Voninkenao anao izay ankehitriny ka meteza ianao hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe iza no ivavahantsika. Amin'ny andro farany dia hisy ady lehibe amin'ny fomba miavaka momba ny fanompom-pivavahana. Mivavaka amin'ny mpamorona ve isika sa amin'ny bibidia sy ny sariny? Tsy misy antenainy izany. Ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy 4:10 dia mampirisika ny lehilahy sy ny vehivavy hivavaka amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mba hanohanana ny antso avy any an-danitra ny anjely fahatelo dia nanambara ny voka-dratsy tsy eraky ny fanompom-pivavahana amin'ny bibidia. Hoy izy hoe izy koa dia hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay ahidina tsy misy miaroaro ao amin'ny kapoaky ny fahatezerany. Mifanohitra amin'izany kosa ireo izay mivavaka amin'ny mpamorona dia lazaina fa mitanjana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ny zavaboary no fototra ny fivavahana marina ho satria Andriamanitra no namorona ny zavatra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mankahala ny mpamorona ny Satana ary niezaka tamin'ny alalan'ny herin'ny tany mihitsy hanaovany sabata izay fahatsiarovana ny zavaboary. Ny ady amin'ny lalàn'Andriamanitra ho avy dia momba ny fahefany ary raha afaka manafoana ny fitandremana ny sabata Satana dia hanambara izy fa lehibe noho ny any Andriamanitra ny fahefany. Mba hanaovana izany dia hiezaka ny andresy lahatra na haneran'izao tontolo izao izy hanaiky ny sabata sandoka. Na dia sarotra aza ny mahita an'izany amin'izao fotoana izao araka nefa no marentsika dia miova tanteraka izao tontolo izao. Ny krizy tamin'ny ireny Covid-19 ireny ohatra dia nampiseho antsika fa afaka miova ny tontolontsika ao anatin'ny alina. Na dia tsy fantatsika aza ny atsipirian'ny fisehoan-javatra izay hitarika ho an'ny mariky ny bibidia dia tsy dia sarotra ny maka sary an-tsaina an'izany. Tena mikorotana izao tontolo izao. Raha jerena ny teknôlôjia dia tsy mampino ankehitriny izay ampitandreman'ny baiboly antsika dia mety ho tanteraka haingana kokoa raha noho ny eritreretintsika ankehitriny izany. Ireo izay matoky an'i Kristy fa tsy amin'ny bibidia sy ny sariny dia hiatrika sazy ara-toe-karena sy fandrahonana ho faty mihitsy. Maha olombelona dia mijanona ho toy ny taloha ihany, mpanao kolikoly, tia fahefana, maherisetra, na dia tsy mbola fantatsika mazava tsara hoe ahoana ny hafaran'ireo fisehoan-javatra farany dia tsy tokony ho sarotra loatra ny maka sary an-tsaina ny fanenjehana amin'ny andro farany. Na dia nisoratana tamin'ny toe-javatra hafa tanteraka azy ireo tenin'ny Jaona ireo dia milaza izany rehetra izany ankehitriny fa raha niresaka momba ny Jesosy Jaona dia nanoratra fa tsy nila teny fijoroana vavolombelona tamin'ny olona izy fa izy nahalala an'izay tao anatin'ny olona. Dia ny ten'Andriamanitra izay ianarantsika ny hampitombo ny fampitandremana izay efa fantatsika ary hampitombo ihany koa ny fiomanana izay ataontsika mba ho vonina ny amin'ny fotoan-tsarotra farany tokoa isika. Amen. Raha ny mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izay mba androtsahanao ny fanahinao masina ka ho vonina tokoa ny amin'ny zavatra rehetra. Tsy anao ankilabao na andray ho maivana ny teninao fa andeha am-pahatokiana sy ampinoana tokoa. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro.